Fomba ahoana moa no ahafahana mameno ministère ny aménagement du territoire any Andriamatora Valomanana zay efa napisy olana betsaka sy olana goavana amin'ny resaka tany manerana ny Madagasikara, satria izahay isaky ny mandeha ny tety faritra hitatsika tsara fa dia isan-kerinandro dia mivoaka foana ny ty Antananarivo ity izay renivohitry ny Madagasikara mijery ary manontany mitafa sy midinika amin'ny roapolona rehetra manerana ny Madagasikara. Inona ny olana? Mitaitaina sy mitetiteby ny olana satria ny ankamaroan'ny tany eto amin'ny firenena dia natao amboletra, na lasan'ny orinasa vahiny na lasa mpitatana teo aloha. Ary vohitantsika ny zavatra niseho tany amin'ny faritra nalehako farany teo tany Fenerive Est, ka dia nisy olana goavana mihitsy tany izay mivahana tao anatin'izao fitondrana tetezamity zao. Zay ihany fa betsaka na ny orinasa mpanjakana rehetra azy ho ataonay moa ny inventaire dia tapitra nalain'ny mpitatana teo aloha avokoa. Ary zay no natonga anay indrindra naka amin'ny fanapahan-kevitra hoe ajanona oka tsy omena ampitatana na olon-tsotra intsony ny tany, fa raha misy tany omena dia aloha ambara ampabe maso sy ao anatrehan'ny vahoaka. Ny fanomezana zany amin'ny ministère ny décentralisation et aménagement du territoire amin'ny Ravalomanana ao aminay dia midika fampitehana an'ity firenen'ity.